Eksodosy toko 9:30. Dia hiasa Bezalila sy Oholiaba ary ny olona endry rehetra izay nomeny Jehovah fahendrena sy fahiratan-tsaina ahaizany hanao ny asa rehetra ho amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina araka izay rehetra nandidiany Jehovah. Ary Mosesy dia nampaka ny Bezalila sy Oholiaba ary ny olona hendry rehetra izay nasiany Jehovah fahendrena tao am-pony, dia izay rehetra nampahazo toy ny fony ankeo amin'ny asa hanao azy. Ary izy ireo dia nandray tamin'i Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona mbola nitondra fanatitra sitrapo isa maraina ihany ho eo amin'ny Mosesy. Dia nanatona ny olon-kendry rehetra izay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina, samy niala tamin'ny asany izay nataony avy, ka niteny tamin'i Mosesy hoe ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay ahavita ny fanompoana amin'ny asa nandidiany Jehovah atao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra nanao hoe aza misy manao zavatra intsony atao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina ianareo, na lahy na vavy. Dia izany no nampitsaharana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nanana amby aza. Ny nanaovana ny taberna kely sy izay rehetra momba azy. Ary ny endry rehetra teo amin'izay nanao ny raharaha dia nanao ny taberna kely, dia ambainy 10 amin'ny rongony fotsy madinika voaasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenona mahay no nataony sorany. Ny halavan'ny ambainy iray dia 20 akio, ary ny lambanan'ny ambainy iray dia 4 akio, nitovy ohatran'ny ambainy rehetra. Ambainy 5 navitrana ho iray, ary ambainy 5 koa navitrany ho iray. Ary nanao tady vavarana manga teo an-tsisin'ny ambainy iray izy, dia teo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana. Ary nanao toy izany koa tamin'ny ambainy farany izy, dia teo an-tsisin'ny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana 50 no nataony teo amin'ny ambainy iray, ary tady vavarana 50 koa no nataony teo amin'ny sisin'ny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary nifandray ny tady vavarana. Ary nanao farango volamena 50 izy, ka nakambany tamin'ny farango ny ambainy, dia voakambana ho iray ny taberna kely. Ary nanao ambainy koa tamin'ny volonosy izy, ho lay andrakofana ny taberna kely, dia 12 ambainy no nanaovany azy. Ny halavan'ny ambainy iray dia 30 akio, ary ny lambanan'ny ambainy iray dia 4 akio, nitovy ohatran'ny ambainy 12. Ary navitrany ny ambainy 5 ikambana, ary ny ambainy 4 kosa ikambana. Ary nanao tady vavarana 50 eo an-tsisin'ny ambainy iray izay farany amin'ny efa voavitrana izy, ary tady vavarana 50 koa ho eo an-tsisin'ny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary nanao farango varahana 50 izy, ampikambana ny lay ho iray. Ary nanao rakotry ny lay tamin'ny odi-trondrolahy efa nomenaina izy, sy sarina odi takasy ho eo amboniny.
ary nanao ny zanakazo akasia ho amin'ny taberina kely izy. 10 akio ny ahavon'ny zanakazo iray, ary iray akio sy sasany ny indraben'ny zanakazo iray, ary lainy 2 amin'ny zanakazo iray, ka nasiny izay ikambanany. Izany no nanaovan'ny zanakazo rehetra tamin'ny taberina kely. Ary nanao ny zanakazo amin'ny taberina kely izy, dia zanakazo 20 ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary nanao faladi volafotsy 40 izy ho ambanin'ny zanakazo 20, dia faladi 2 avy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo hiorenan'ny lahiny 2. Ary nanao zanakazo 20 ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny taberina kely izy, dia ny lafiny avaratra. Ary nanao faladiany volafotsy 40 izy, dia faladi 2 avy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo. Ary nanao zanakazo 9 ho eo amin'ny lafiny taberina kely andrefana izy, izay eo ivohany. Ary nanao zanakazo 2 ho eo amin'ny zoron'ny taberina kely tamin'ny lafiny ivohy izy. Ary nakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony, ka nasiany vavavola iray ihany. Nataony toy izany avokoa izy 2 ho eo amin'ny zorony 2. Ary nisy zanakazo 9 sy ny faladiany volafotsy, dia faladi 90, faladi 2 avy ho ambanin'ny isan'ny zanakazo iray. Ny hazo akasia no nanaovany barany, dia 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny taberina kely, sy barany 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny taberina kely. Ary barany 5 ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ao ivohany. Ary nanao ny barany afovoany izy ho afovoan'ny zanakazo ka ahatratra ny farany 2. Ary ny zanakazo no petahany takela-bolamena, ary nataony volamena koa ny vavavola aminy, izay itoeran'ny barany, ary nopetahany takela-bolamena koa ny barany. Ary ny efitra lamba dia nataony manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina, ary kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ary nanao andry 4 tamin'ny hazo akasia izy hiantonan'izany, ary nopetahany takela-bolamena ireo, sady nataony volamena koa ny fiantonany. Ary nandrendrika faladi volafotsy 4 izy hiorenany. Ary nanao varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ilay izy, dia tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina, asan'ny mahay tenina samy hafa soratra. Ary ny andriny 5 sy ny fiantonany dia nataony koa, ary nopetahany takela-bolamena ny lohany sy ny anjaka itohizany. Ary ny faladiany 5 dia nataony varahana.